ivavatsika indrezany afalianay Jesosy mila fotoana afaka indray mianatra mandray iaino ny teninao ataovy manjary finoana famonjely atonga akana fibebana marina rehefa sitraponina Jesosy itenenanay ny fombanao na fomba masina favonina enanao zao inaranao Jesosy nangatana afaka izany amen. Amintsika riavana fahasavatao Jesosy miarapantsika rehetra aminaran'i Jesosy ankehitriny. Raha sitrakareo any dia sokafy ny soratra masina asina apôstôly toko fahatelo ny andiny fahasivifolo ka hatramin'ny faha 20 mba irantsika rehetra mamaky hanorenana izao fampianarana izao. Asina apôstôly toko fahatelo ny andiny fahasivifolo ka hatramin'ny faha 20. Raha sitrakareo ary isika rehetra miara-mamaky rehefa misy mafy mitona dia miara amin'izany izy. Naran'i Jesosy manao hoe koa mibebahina reo ka miverena amina fahotanareo mba ho avy izay andro famelomelomana dia amin'ny fanatrehan'ny tompo ary hanorany Kristy foteny ho anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ilay sy ny lanitra manam-piavany andro fampiratiana ny zavatra rehetra izay nampilazan'Andriamanitra amin'ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany riavana no voraisitsika ho fanorenana izao fampianarana soratra masina izao. Ny fampianarana lohateny dia ny hoe ireo tokony hibebahany ankonana ankehitriny. Inona no tokony hibebahany ankonana ankehitriny? Dia io tenin'Andriamanitra io no hangarantsika izany satria nahoana? Ny andiny fahasivifolo dia izay milaza ny antsoina hoe famelomelomana dia milaza hoe manavaofana masina. Izany hoe ao anatin'izao fampianarana izao zany dia atsapahanao rehefa mibebaka isika dia matsapa tokoa izany hoe manome fiaina vaovao indray fanamasina. Ary ilay teny hoe ny andiny faha 20 nazo hoe fampodiana ny zavatra rehetra dia milaza hoe famerenan'Andriamanitra amin'ny laony zavatra rehetra. Fanarenan'i Jesosy fametrahana amin'ny tena izy ny fiainantsika tsara ihany. Izy Jesosy ihany mahay an'izany ary izay ny asa-pamonjena homenitsika. Ny anjarantsika dia mibebaka mivelona eo aminy. Araka ny voalaza riavina izao lohateny an'io dia hoe inona tokony hibebahany ankonana ankehitriny. Inona tokony hibebahany ankonana ankehitriny. Misy fibebahana foibe izany hoe fianakaviana manontolo mihitsy mahatsapa hoe izao se tena hibebahana ary mila fantaritsika izany amin'izao vatan'izao. Fa faharoa dia isika tsara avy mihitsy na dada be na bebe na neny na dada na zoko na zangy na mafozana na mivonampo dia sady atsapa hoe ay misy tokony hibebahana mba hananako izany fiainam-baovao izany hananako fanantenana amin'ny hoavy rehetra. Tia ny fanontaniana riavana ho antsika. Aiza ho aiza misy ny tokantranontsika amin'izao fotoana izao. Manaova hoe maritrefy aiza ho aiza ny tokantrano misy anao ankehitriny na fianakaviana misy anao ankehitriny. Ahoana ka ny fifandraisanareo ao tokantranonao? Ahoana ny fifandraisan'ny tokantranonao? Tena mafana ve? Matimaty ve? Samangatsika ianareo mahafantatra. Mo misy ve vavaka miombonany na hoe miara-mamaky soratra masina amin'ny fotoana rehetra isakariva ary tena hoe Andriamanitra ve Jesosy ve ny lohan'ny fianakaviana na ny lohan'ny ankonana. Rehefa tokantrano riavana ny fampianarana ny fiorenana ny finoana na ny fanavaozana dia izao miova ihany koa ny fiangonana. Tsy mitsanina ao anatin'ny fiainam-pianakaviana fa tena azo tsapahitanana misy hoe rehefa tena miova izany fiainam-tokantrano izany dia nanana fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ary misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina ary indrindra moa fa eo amin'ny firenena. Inona ary no mahatonga na hoe inona zavatra mitranga ankehitriny? Zavatra mitranga dia reto misy tandalana ankonina tsy mivavaka intsony. Anao ka tsy mivavaka ilay azo so tena rehefa tao natao atao totalisa dia ohatra tsy ampy izay zany ary ohatra misy tsorototra mivavaka izany
Manaraka izay a mpivady tsy mifampiresaka amin'ny fitiavana. Ohatran'ny tsy ampy tsony fifandraisan'ny mpivady fa tena miresaka dia volany resahana dia programa amin'ny herinandro. Ary tsy vita izany fa ray aman-dreny tsy manabe ara-panahy zanantsony. Fa dia metritsika efa lehibe zanakitsika efa lehibe izy efa ampiazo zao fa efa niatraka diplômeny izy tsy mila mampianatra azy tsony efa ampy zay dia somary tsy mandray andraikitsika ray aman-dreny. Ary ankizy na zanaka manadino amin'i Jesosy na manadino n'Andriamanitra. Ohatrany tsy lara-pamena tsony dia efa niatraka diplômeny rehetra ny dino ny fianarana soratra masina ary dino ny fiarana mingombaraka ary indrindra lasa fitiavam-bola no manjaka fa tsy fitiavana n'Andriamanitra. Vola mibaiko, vola natao hoe manana fotoana betsaka fa tsy fitiavana n'Andriamanitra. Ary ny famarana azy dia izao fianakaviana mitoka-monina tsy mety miombona amin'ny hafa samy makao azy samy maka aza miaraka amin'ireo fa zao zavatra mitrano dia avana reto ny tanjona amin'izao azy zao na fampianarana totsika tsy hanameloka ary fianakaviana ny ankonana fa hanatsara ny fianakaviantsika tsy hitsara fa hanampy mba hanavao ny fiaina tokantranontsika ny ankonantsika ary tsy ampitahotra fa hanetsika tsika hanosika tsika hanoko tenan'i Jesosy amin'ny finoana sy fitiavana maro eo an-tenantsika. Reto avy misy atokanisa ahatsapantsika hoe manahoana ka zava-misy eo amin'ny fiaina tokantrano eo amin'ny fiainam-pianakaviana amin'izao fotoana izao. Mety ho zany tsika eo anatin'ny fianakaviana kristianina dia ndeny mba henonareo hoe misy zavatra fito reto atokanisa menonareo. Voalohany dia zao mila fibebahantsika amin'ny tsy firarahina n'Andriamanitra. Manomboka tsy nirarahan'Andriamanitra nona tsy nirahan'i Jesosy. Dimy amin'ny fitopolo isan-jato ny ankizy malagasy indrindra tiakan'andribe ohatrantsika izao tsy minotsy zatra mivavaka miaraka amin'ny ray aman-dreny. Tena tsy miara-mivavaka miaraka amin'ny ray aman-dreny, tsy miara-pilodaka sy mivavaka tsy misy zany zany mivavatra amin'ny trano. Faharoa epolo isan-jato amin'ny tokantrano no tsy manam-potoana iraisana amin'ny famakiana soratra masina. Epolo isan-jato tsy mba misy fotoana mba miara-mivavaka itsika rehetra nin'ny zavatra amin'ny trano. Faharoa lehibe fibebahana amin'ny fifandraisana mangatsika ho tokantrano ao. Lasa miova zany fifandraisana zany. Ny dimy efapolo isan-jato ny tokantrano zay tena niorona natao mariazy dia zao nakeny ny fitsarana fa ny farina tamin'ny fisaram-panambadiana. 45% nakeny ny fitsarana fa ny farina matona hoe fisaram-panambadiana amin'ny tokantrano. Ary 70% isan-jato amin'ireo ankizy na mpianatra nambara ny mpampianatra ho mampaniany amin'ny fitondran-tena no avy amin'ny tokantrano misy fifandirana. Rehefa jerena mitoetra ny mpianatra dia fantatra hoe manana problème izy ao anaty tokantrano ao. Fahatelo fibebahana ny fanaovana mba ny zavatra ny fitazana ra-panahy. Tindray ny atotanisa riaho. 20% isan-jato ny ray aman-dreny dia tsy malala amin'ny atao hoe mazava lehibe fitazana kristianina amin'ny fomba maharitra sy mitohy. Somary afa-potsika amin'azy tafitazanako nanana diplôme mianatra amin'ny sekoly tahaka izao dia adino zany fampianarana ara-panahy fanabeazana kristianina zany. Ary tatsika fa ny 50% isan-jato ny sekoly eny dia tsy manao an'izany fampianaram-ponono zany mitodika amin'ny Jesosy ary zany mila bebahantsika. Fa efatra lehibe dia ny fibebahana amin'ny fitiavam-bola sy fitiavan-tena. Tiana totanisa riaho. 50% isan-jato amin'ny ankonana no manaiky fa vola sy arena ny loharaharana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. 50% isan-jato ny fianakaviana dia mahatrapa hoe ny loharaharana na ny antony fanapahan-kevitsika dia zao ny volana zany ny vaikatsika fa tsy mifitondran'i Jesosy amin'ny fitalian'ny tompontsika. Ary ny 70% isan-jato ny mpiara-mivavaka no miaina amin'ny te fiainam-ponona hamany tena tena latsa-danja mihitsy zany hoe ahoana kay ny fiainam-bavaka mandona ny
volo fa lasa nitrantona antsona hoe faneritereny na tsindy na fitiavatena kolotsaina ny fitiavatena ny fiainantsika tsirairay avy. Fadimy fibebahany amin'ny fahazarana ratsy sy ny fiainana maloto. Fibebahany amin'ny fahazarana ratsy sy ny fiainana maloto. 5,700 ny tanora mpianatra ao amin'ny lycée dia efa nahita ny fidorohana zava-mahadomelina tao amin'ny ankonana na faritra misy azy. Zany zava-misy any. Tsika ohatran'ny somary mandeha fotsiny mizatra fa raha ny mpianatra ao amin'ny lycée reny na zanakitsika na mpianakaviantsika na mpianavavaka amintsika dia efa mikasika an'izany ary efa mafantatra an'izany mety tsy ao amin'ny ankonana fa ao anatin'ny trano na amin'ny faritra misy azy ireny. Ary 5,700 amin'ny fianakaviana manana olana amin'ny zava-mahadomelina na ntoka na nesetra ao an-tokantrano. Mily bebahana fahenina ariavina izao. Fibebahana amin'ny tsy fanajana sy ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fanabeazana ny zanaka. Fibebahana amin'ny tsy fanajana sy ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fanabeazana ny zanaka. Dia tiana tota misy 9,100 ny ray aman-dreny dia tsy mahita afa-tsy ny sekoly no tompona andraikitra amin'ny fanabeazana. Nevitra izany dia izao rehefa mianatra ny zanako ampiaza io. Tsy mila mieritreritra fifahanza ny zanako. Ny sekoly ny tompona andraikitra indrindra. Tafity izy tsara, tsy tafity izy ny sekoly ny tompona andraikitra. Izany ny fiheverany olona miavaka. Ary dia hitantsika ihany koa fa ny 10% amin'ny ankizy ny tsy manaraka izany fandaliana-pinoa fampianaram-pinoa izany. Hazany ny tombontsoa antsika ankehitriny hoe mila miaina amin'izany rehefa tafiditra eny amin'ny sekoly secondaire dia manomboka tsy manao zava-dehibe tsony ny fianarana soratra masina ny tanora. Ary izay no lehibebahantsika nandray aman-dreny na ny tanora. Ary farany izay mily bebahana ariavina izao ny amin'ny tsy firaharahiana ny fianakaviana hafa sy ny fiarahamonina. Tsy miraharatsony ny fianakaviana. Ary toa tsy mifankararatsony ary zafikely praitapoly tsy miraharatsony. Ndao masina fivorimpesy sy amin'ny fotoana anankiray fa tsy mifankararatsony ny ankohona rehefa. Ary rehefa fiakanana dia any amin'ny fahoriana sisa. Azany ndrindra nampairezina antsika hoe mila mahafantatritsika ao anatin'izany. Dia statistika ariavina izao 5,700 ny ankonana dia tsy mandray anjara amin'ny asa sosialy amin'ny fiangonana noho ny fahazarana miaina mitoka-monina. Tena manomboka na amin'ny fiangonana azy dia ohatra voafetratra amin'ny ankonantsika tsy manana aleo taonay aleo mandao andidy fotsiny tsia misy fampianarana tokony antsika amin'izany. Ary indrindra 20,700 ny fianakaviana ambany fidiramola no tsy manatena fanampiana avy amin'ny hafa intsony. 20,700 ireo olona mahantra dia tsy manatena ntsony mbola isy anampy anaky ny olona tahaka izao. Ireo riavaka zava-misy atota misy ahafahantsika misokatra ny saina nefa koa ny fanamasina mitariky antsika navao tariky antsika na koa fanantenana amin'ny fiainantsika manontolo. Reto ary ireo antony lehibe 7 tokony bebahany ankonana ary fibebahana fimbona zangy. 7 na totalisany sako teo reto ny amin'ny zavatra fa reto koa ny tena antony hibebahantsika ariavina. Voalohany dia izao fanaovana tsirambina ny Jesosy sy ny fanomponan' Jesosy. Fanaovana tsirambina ny finoana an' Jesosy sy ny fanomponan' Jesosy. Inona ny antony? Betsaka amin'ny fianakaviana manadrin'Andriamanitra ao fiainana andavanandro tsy mivavaka intsony, tsy mamaky soratra masina na tsy manatrika fampiovavahana azy. Rehefa notaninao taizaka ianao taminah reraka tamin'ny asa. Nanino ne tsy nandeha fa reraka fa riavako manomboka izao jereo fianakaviana so misy mipetrapetraka azy. Jereo zanakitsika tsy manina zay tapaka entony miditra entony nefa jerenao tsy mivavaka koa ary tsy manao zava-dehibe ny fiarahana amin'ny mivavaka. Inona ihany koa riavana ny atotokony bebahana? Voalohany fanaovana tsirambina amin'ny fonan'i Jesosy fanompona azy. Fa ny faharoa dia izao fikorotana amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano. Inona indray ny antony? Misy ary tsy hitalany ao. Tena hitana hoe tsy mety mitsatry raha ny ary tokantrano izany. Misy fialonana ao.
ary tsy fampihavanana esetry ara-pitenenana eny aza mitaravaka najarantsika kristianina aza misy marina zany tena esetra miady zanakitsika tena miady amin'ny tontondro mihitsy ane ary na izy loa samy miteny marary na tsika ray aman-dreny koa aza manao teny marary esetra ara-pitenenana zany zava-misy mila mibebakitsika anatin'izany fa vonona navao fanamasina ary vonona navaotsika Jesosy Kristy amin'ny fanatanavaotsika fahatelo fandavana ny Kristy amin'ny safidy sy fomba fiaina fandavana ny Kristy amin'ny safidy sy fomba fiaina iny andika zany rasopiana ny antony dia zao ny sasany dia misafidy fomba fiaina mifanohitra amin'ny fitokona filazantsara sy ny fanabeazana kristiana tena misafidy zao na raha anay ilaina avy na teknôlôjia ilaiza tara-pahalalana fahafandraisana fa misy dia hoe dia tena tsy mila zany Jesosy antsoy zay ampianay fanampianarina antsika be zao hoe jereo ny ankonana sao dia misy fomba fiainana na fitazana mifanohitra amin'ny fitona filazantsara sy ny fanabeazana kristianina inona ny hevitra zany mifaka mamina vola mifahafinaretana zava-tsotro mamamy sary maofary ohatra tsisy miteny tsoa na tsika azy to sy mahavariana amin'izany ampianarina tsika miava mijoro vavolombelona mitona fianakaviana hibebaka arak'izany bebana faefatra sy fanajana ray aman-dreny sy fitariana diso inona ny antony misy ny zanaka tsy manaja ray aman-dreny ary misy koa ny ray aman-dreny tsy mame ohatra tsara na manarina ndraikitra eo amin'ny fiainana ho anareo zanaka marobe nareo zao ajao tsara datasineny mety manao teny marary datasineny tonga amin'izany fa ajao izy ny fampianarina mena antsika kehitriny ho antsika ray aman-dreny aoko modely tsika ametraka ohatra tsara aza manany ndraiky tsika na ndraitsika efa reraka ao amin'ny fiainana tsy afaka miteny tsony moa hoe mba izy ane mamelay zany hoe iteny azy amin'ny zavatra ataony raha vao miteny azy amin'izao an-dalana zao tsy dada miverina rina dana miverina rina fa mamelina anareo zay fa aza miditra zay aveza ny vola fa zay ataony efa tsy tonga dia raiso tsia tsy maintsy sika manofo fa Andriamanitra tsy madamo atsika Andriamanitra mana vonome fiainao atsika ary ny fifibebahana fadimy dia famelomana ny fahazaran-dratsy sy mitamiafina zany mpiavana mily bebahana famelomana fahazaran-dratsy sy mitamiafina inona hevitra zany maro ny fianakaviana mitazona fahazaran-dratsy miafina toy ny inona toy ny kolokolo na corruption ny fitaka ny tsy fahadiovana ara-panambadiana raha-pitondrateny misy an'izany miazona zany fahazaran-dratsy zany tsika raha tandremo votoroteny an'izao maray asary nohatra pensahako zany tao anatin'ny toroteny ty mpanompon'Andriamanitra rehefa hitady asa teo izy sy ny namany mena asa ianao fa mila mandovo vola sady mahazo toerana tsara ianao no manana reny mety mafy atao le mandovo vola zao fa ho hitanao fa voamonitra ao vetivety zany anakarena ianao rapitso ary tsara tenanao amin'ny fiainana miady mpanaly mpanompon'Andriamanitra ary mivariteny farany nataony be zao tsy atakaliko vola ny folo sy ny farany tsy atakaliko ny arena vetivety tantara ny tombotsy ho manjak'izay tsy anao an'izany fataka Andriamanitra ny tantaninao fiainana ifikitra aminy rinona ny trangany fa teo reny na dia mafy azy mangiry firene zany satria efa io ny toerana io fa tsy maintsy mandeha vola be anao voatovo io fa tsy nanaiky ny mpanompon'Andriamanitra aleoko manty amin'ny fahamarinana toy izay velona milaiky ary nijoroty tamin'ny fonony fa mahagaga ny fitondran'i Jesosy rehefa ame fiainana sy fanavaozana fa zao zavameny Jesosy asa izy ary satsara lavitra sy mampitena ananany fiadana tandremo hoe miazo ny fahazaran-dratsy ny fianakaviana fa tazoky ny finoana ary manana fanantenana fa mameanao fahasoavana ny tompo fa ino le bebahana zao fanaovana tsinotsinona ny fanabeazana ara-panahy le zanaka mila mibebakitsika inona ny antony tsy ampianarina mivavaka ny zanaka tsy entina makaty am-piangonana ny izy avela hijery fianam-boly
tsy manaraka akory ny soratra masina ny zanakitsika. Manomboka izao ianareo ray aman-dreny, matoena nataon'i Jesosy ray aman-dreny, men'Andriamanitra andraikitra ianao ary ampiany Jesosy ianao amin'izany andraikitra izany. Raha entinao ankehitriny, sahiny tsy mitendry amin'ny zanaka sy taraka amin'ny fanimana hoe rehefa lahatraka izy makany am-piangonana nareo. Na inona asa mangatampo hafa meno ny tenin'Andriamanitra, hafa miresaka amin'ny Jesosy mivavaka amin'ny fiangonana, atao zavo lehibe makany am-piangonana. Ilay izany. Ampianarao mivavaka ny zavokely. Na izy lena dia tiana azy. Na miantanto. Fa sao hoe mila mivavaka, mianatra sekolelaty, mitomba amin'ny fahalalana Kristy, mianatra katokamenina, mandroso amin'izany fahalalana zany, ampianarao amin'izany zanakitsika. Fa zany ny didy omen'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Farany mpiavana, bilibibana izao fahaverezana, fifampizarana sy fifanampiana amin'ny maha-fianakaviana. Fahaverezana, fifampizarana sy fifanampiana amin'ny fianakaviana. Inona lefitra izany? Tsy fifampizara-tsoa izao ny olona. Tsy fifampizara ary tsy fifampitsitsoa ny olona, fa samy miaina amin'ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola. Izany zavatra mitray ho anao hoe aza velan'anto nanao agatika vola ny olona. Omen'i Jesosy tanjaka serenao zao, makalesa ny mbaitapo, makalesa ny fianakaviana, aninona mivavaka ho azy ianao, ampahely azy reny ianao eo amin'ny tenatsika tsirairay avy. Inona ary vokatra izany? Raha reo ny antony, inona kay ny vokatra izany eo amin'ny fiainatsika? Reto ary ny vokany, ary reto ny vahaolana omen'Andriamanitra antsika any. Reo ny antony, inona ny vokany, inona no vahaolana omeny Tompo antsika. Ny vokatry ny hoe fibebahana amin'ny tsy farahin'Andriamanitra dia izao: tena miendanja fifankatiavana ao tokantrano. Raha vao ataontsika mpanjavatra Jesosy ny tena mpanahy, dia tena tsisy fifankatiavana ao tokantrano. Rava ny fiangonana ary rava ny miasa ny fianakaviana. Ary ankizy na zanaka dia mitombo amin'ny fahalala-tsaina diso ka lasa manadino an Jesosy na manodidin'Andriamanitra. Tandremo ary manoko izao, vahaolo mety tompo anao dia izao, ampirena ao tokantrano Jesosy, ho tompo sy mpamonjy. Atao zavo lehibe fianarana soratra masina, ary indrindra hamafiso hatrany ny fiainam-pianakaviana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra manakariva ao aminy. Ary sika ray aman-dreny dia manana lehibe amin'izany fampirenana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainam-panahy ao tokantrano izany. Fa indray ny havana, inona kay ny vokatra ary inona ny vahaolana ny amin'ny fibebahana amin'ny fifandraisana mangatsika ao tokantrano ao. Ny vokany ry rehefa mangatsika ary tsy marina fifandraisantsika ao tokantrano ao dia izao: fifandilana sy fifankalana tsy voavahy eo mpivady sy ny zanaka. Tsika ne mety manana amin'izany dia mifanao fotsisa dia izao: tsy mangina volamena anao mangina fotsiny aloha anao tsy voavahy ny olona. Azany io zavatra mitrangy fisarahana sy faharavana ny tokantrano, araka ny ratsako 5,9 ny tokantrano dia rafy. Ary tsy vita amin'izany, ny zanaka dia mitombo amin'ny fahatsapana tsy misy fitiavana sy fahatokisana. Manomboka matsapa ny zanakitsika hoe dada tsy tianay, zoko tsy tianay, noho izany ravany fiangonana. Vahaolana miavaka izao mianatra mampiatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fifandraisana tokantrano ao. Ary miresaka mpanajany, miresaka mpahatsorana, manaova azafady foana rehefa maneraka zanaka, ratsika ray azafady ny zanako ataovy ty azafady. Rehefa avy misaotra ny zanako, misaotra tompo, azafady, manaova azafady na zavatra kely mitondra azy, mahaiza misaotra, fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany. Ny fahatelo riavana, fahatelo ny vokany ary ny vahaolana ny amin'ny fibebahana amin'ny fanaovana mbanin-javatra amin'ny fanabeazana ara-panahy. Rehefa ataontsika mbanin-javatra amin'ny fanabeazana ara-pinoana na ara-panahy tokantrano na ty amin'ny fiangonana dia izao trano zanaka manjary marefo amin'ny fampianaran-diso sy ny atao hoe fakam-panahy zao tontolo izao. Raha vao misy fampianaran-diso dia lasa ny zanakitsika ary very efa zanany marina. Ary fakam-panahy zao tontolo izao koa misaky fa rehefa amin'ny Jesosy etehirizany tompo amin'ny fonontsika. Tantara kely anankiray
anazavako izany le naran'ity lehilahy anankiray ity dia Andry da misy andro moa zany dia tantara mahafinaritra izy ity fa zay manahio le lokozy dia ina zavatra mitraka nisy fanasana lehibe ho an'ny tanora dia tonga ilay fanasana dia reny Andry dia zao ilay fanasana tena fanasana ho an'ny tanora fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarin'Andriamanitra zany lohateny manasa ireo tanora ho avy fanambarana fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarin'Andriamanitra manasa ireo tanora ho avy tena tiany Andry zany toy izy Andry dia amonjy zany ilaiko zany fa izy namany Andry ho any amin'izany ve ianao mbola tsy fotoana n'izao mbola tanora ianao mbola tsy lay iza mivavaka be izany aza makany ianao sarasara teo Andry fa ina ny afarany tsy nandeha tokoa Andry mbola tsy nizatsy andeha zany afaka ain'Andry re mbola miverina re le fanasana milaza hoe fanambaran'Andriamanitra ny fahamarina sy ny fitiavana teo izy Andry dia ho any any teo neny ianao aza makany ianao fa mbola tsy fotoana n'izao mbola tsy lay iza mivavaka be zany na mivavaka mafy zany fa tao anatin'izay herinandro zay tratra no zampiara-midila namany ary dia maty nanotomandry teo izy Andry Andry kapoka ve Andry nenina ve voanaradian'i Jesosy tsy ihany manomboka izao dia anatona fiangonana anatin'Andriamanitra fa mila ny fahamarin'Andriamanitra mila ny fitiavan'Andriamanitra zany ravina ao antsikakely azo atao ambany zavatra ny fampianarana finoana fa marefitsika raha misy fampianarana diso ary mbola tratran'izany zanatsika ary atao tokantrano manjary fombafomba fa tena atao tokantrano miorinao finono zany tokantranonao alohan'ny andehanana navavaka fosy vavaka tseratra tahaka ny Nehemiaza ny natao hoe zava-dehibe zany voalohany ivoaka ny trano ny akora do izy vavaka do ivavaka tsika atao vavaka tsotra foy ilainy zany mampahirantsika zany asomokelatsika zany fa efatra fivavahana fitiavam-bola sy ny fitiavan-teny inona ny vokatra zany hoe fitiavam-bola sy fitiavan-teny zany ankohonana lasa mifaninana amin'ny arena fa tsy miorina amin'ny fifankatiavana faninana amin'ny arena fa tsy miorina amin'ny fifankatiavana ary indrindra indrindra dia zao tena fivelomana tsy ara-drara sy tsy ara-pitona tena araka-n'Andriamanitra manao zay azo fotsiny na ny fomba ina na ny fomba ina le jaranao ny fampianarana ho antsika avana izao tena mahaiza le mampianatra ny zanakitsika iorina ny finoana amin'ny fipitanana rena araka n'Andriamanitra ary indrindra indrindra mampianatra ny zanakitsika haizana hanana fiara-miasa ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina ihany koa azy ary mampianatra toe-tsaina mafoy mizara amin'ny namana sy amin'ny manodidina fa rehefa tsy manana zantsika dia zao manadiny mahatra sy ny sahirantsika fahadimy riava vokatra sy ny vaholana ny fibebahana amin'ny fahazarana ratsy sy fiainana maloto inona ny vokatra zany fisiny fahasimbana ratsaina sy ny fiainana manontolo tsy ny fianakaviana ary tsy ny fampatokotsory ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary indrindra simba ny finoana sy ny fiainana manontolo amin'ny fanaranan' Jesosy tandremo hoe inona ny vaholana ary ao mihitsy natsona hoe fitsipika kristiana ina toe discipline spirituelle tenareo pasteur efa am-piangonana zao fandaminana manao ohatran'izao rehetra mitaizantsika hiala amin'ny fahazarana ratsy sy fiainana maloto mety marary amintsika mety zakatsika fa manoratsika reny hananantsika fanasitranana hanarina indray tenatsika ho amin'ny fanantenana sy ny famonjena ary fibebahana faheniny zay hitantsika eto io zao fibebahana amin'ny tsy fanajana tsy faraisana raikitra amin'ny fanampiasana ny zanaka dia zao miara rehefa tsy mampianatra ny zanakitsika soratra masina catéchomène séculaire na miditra samba dia zao tsy malala antsona hoe fifehezana sy tsy manaja fitsipika kristianisme amin'ny fiangonana ary simba ny fifandraisana amin'ny fianakaviana simba ny fifandraisana amin'ny fiangonana ary ny taranaka manadino
sy manilika ny sotoavana kristianina. Ndray andro nytao mariazy ny fianakaviana anankiray nanatrika izany a mpikabary ankilany mpikabary andaniny sady kristianina. Ny andaniny pasteur mpikabary, ny ankilany kristianina ekôly. Tena resaka eo dia misy aina misy fifaliry Paoly mpikabary anankiray avy amin'ny Zazavavy taty amin'ny fahalalana. Sambatry nareo Jesu. Vao manomboka mikabary dia ndao tsy kivavaka. Farana ny kabaram-panambadiana vavaka. Rehefa avy eo ndao isakafo mbola mivavaka. Fotoana rehetra feno mivavaka. Fa zaho izy raha pitso alahady mikabary. Efa miteny zanaky ty mpianakaviana anankiray neny eo. Tsy asina vavaka zany maloha kabary. Tsy miantso an Jesosy zany ao anatin'ny sakafo tsisy Jesosy zany vita ndrendrera tsisy fivavahana kristianina zany neny zany natao resao mpikabary misy izy manatao tsy misy arivava na alahelo neny ary ny mpikabary hoany tena vesaka tamin'ny sentry izy e mafy amiko zavatra lavitso ry avy atao zava-dehibe aminao na tsy hitanao vetivety aza ny vokatry ny fitazana kristianina na hoenana ho any hitanao ny fahamarinana sy natao voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainana amin'ny fitazana zany amin'ny fiainantsika. Fa vity farany amina zao fibebahany amin'ny tsy firarahina amin'ny fianakaviana ny hafa sy ny fiarahamonina. Rehefa tsy miraraha ny hafatsika dia zao vokany faratsy ny fiarahamonina, rava ny fiarahamonina, tsy misy fitampitsinjovana ary miaratsy ny toetrany olona, tsy misy ny fampitokisana ary misy ny fanavakavahana ary fianakaviana mirona amin'ny fitiavatena diso tafahotra. Dia ny vahoan'ome Jesosy atsika amafiso ny fampianarana kristianina, fanabeazana kristianina, ampitombo ihany koa fifohanana samy fianakaviana na nareo mpiray-tampo azy, nareo izay manambola mpiray-tampo ndao tsika resaka, ndao ifampivavaka, eto ny zanaka ampianarina zany miara-mivavaka zany ny ankonany ary indrindra fandraisana ny zara ndraikitra eo amin'ny fiangonana amin'ny fitondra filazantsara. Ho anareo tanora ho atsika ray aman-dreny eno tsara ny raha-piangonana. Tena ilaina ny fanaovana asa fitondra filazantsara na tsika hoe tafika masina. Raha mbola tsy tanao an'izany ianao dia mankatamy tompo mihitsy mila makany mila mantanteraka izany betsaka nina zao tao amin'izany mamanga ny zazakamboty, mamanga any amin'ny fonjy, mamanga any koa any amin'ny toby ary tena mbola tafika masina mihitsy mampitombo amin'ny finoana tsara ao amin'ny tompo izany. Reo ry havana nataontsika hoe taritarany ho an'ny iombonana fandao amin'izay ary ndeha akekezitsika sady amanana azy. Inona ny andraiky dady, inona ny andraiky dada itsika ray mpianakaviana, inona ny tokony bebahana, inona ny tokony bebahana. Voalaza teo ry havana mety misy fanadinoana ndraikitra manana ny fianakaviana. Fa taro ray mpianakaviana misy andraikitra men'Andriamanitra antsika. Tazomo zany tandreny hoe nieritreritra raha-pitenenana na eritreritra tana mahery sy tontondro mihitsy aza raha-batana mila fontsika ary mila mbelona anak'izany ary indrindra na iny navizana harirany ao fiainantsika tandreny sao dia manjavona sy levi ny fifampiresana sy fankatiavana amin'ny ankonana. Efesiana 4:9-10. Ho an'ny indray ho anareo reny mpianakaviana zao azo atao tsinotsinona mihitsy ny fiaraha-mivavaka sy fanabeazana kristianina. Dada tokoa mety reraka miasa, tena reraka, tena misy fotoana tena reraka dada. Fa nanao reny izay mitondra ny zanaka sy mivolana kibo, na mbola ho kibo aza ny zanaka dia eto mambavaka, manao viram-bavaka. Ary koa nareo izy, nareo hoe tena tsy mahafoenareo mihitsy ny zanaka atao zava-lehibe ny fampianarana azy arak'izany. Ho anareo reny manaova teny mamy, teny feno fitiavana, teny tsara mampahery. Fa nandray nareo ohatran'ny manao teny marary zay ihany ndraindray dia mangatamy tompo hoe fampianarana fanahy masina ianao, iteny am-pitiavana, iteny amin'ny fifaliana sy ny fahasoavana. Ho an'ny zanaka nateraka, ho anareo zanaka, ho an'ny tanora dia zao ajao foany dada sy neny. Na dia mafy aminao aza, na mety mifanohitra amin'ny sotoavana kristianina azy, teneniny dada
Menjadi zao may manaja dada sineny eo manaja nareo fa zatsy anaraka an'izany toetra izany. Dada sineny eo manaja dada sineny fa zatsy ho an'ny fanompompisampy izany. Dada sineny eo manaja nareo fa zatsy isotro tompy izany. Izany nampianaran'i Jesosy no tenin'Andriamanitra izany. Ary izao hoe mialahy fahazavan-drasy nareo tanora miteny ratsy filokana fahavetavetana ny sary manao faty aza manaraka izany nareo. Na mety misy namana aza mitona izany dia mety hitentsika hoe ilo izany namako tsy manana namana tsia. Aleo irery miaraka amin'i Jesosy hoe toy izay miaraka amin'ny namana amin'ny zavatra ratsy. Tsy mandao anao Jesosy, miaraka aminao Jesosy. Ary indrindra ho anareo zanaka dia izao hoe mandraisanjara eo am-pianakaviana sy ny fiangonana. Raha nareo mety ampetany dada sineny ao tokantranao, mety misy fanampy dia tsy manao raharaha mihitsy nao, tsy manasa lamba, tsy manasa vilia, tsy mampiriatrafa dia miantaanta tsy amanompo izao mandraisandraikitra. Aty am-piangonana, eno tsara ny raha-piangonana, midira samba, manao fa asa fa mahasoa antsika tsirairay izany eo am-piainantsika. Ary indrindra ihany koa hoe mahaiza mamela eloka ny fianakaviana fa ilain'i Jesosy eo am-piainantsika izany. Ho amin'ny voninahitra sy rafozany men'Andriamanitra tantaraka fandinintsika, inona natao ho antsika rafozana dia izao hoe aza mitsapaka tafahoatra amin'ny tokantrano io zanaka ndraindray hatramin'ny sira nandramantsika eo anatin'ny tokantrano io zanakitsika manahoana ny siran'ny zanako mba sy ho fetra ihany. Ary indrindra dia izao atao zava-dehibe ny fampaherezana amin'ny fianakaviana ary indrindra fampandrosoana zanatsika amin'ny fahalantsara azy tapon'Andriamanitra hanoana azy ireny ara-panasa tokantrano. Ny anjarantsika rehefa maraina ny alahadaka izao na ny sabotsy dia miantso manahoana ny zanako, manahoana ny zavokely, evohomana ve nitrakitrinareo, evohomana tsara ny akanjo avao pasoka, tonga dia pasozo alilahady izao fa zao sabotsy an'io izao fa aza miandra lahady fa sao dia miova ny toetrano tsy ndraidraindray tsy mandeha ny jio fa lahady tonga dia ataovy ny rehetrarehetra dia mampahely mampatsiaro ny tahatra izany. Dadabe sy bebe tia indray sisany anjarantsika ankehitriny. Inona anjara dadabe sy bebe dia izao ry ala mandraisandraikitra amin'ny maray mandrim-panabe antsika. Tena petrao mihitsy manompo izao fa mila manaradia an'i Jesosy, mianatra an'i Jesosy ny zanakitsika ary indrindra mio fampaherezana ny zanantsika fa aza atao fanakianana. Ty tantara kely anankiray izay efa tena marana pasary tantara kely anankiray fa mila fampaherezana indrindra torotena ikeo maraina tsy aminao zany dia mila fampaherezana. Dia inona zavatra amin'izany ty zazakely anankiray ty naka zavatra anankiray izy mpianatra izy tao anatin'izay dia naka mofomamy nagato dia hitany mpivarotra teo sy le mpivarotra maniny ianao mbola kely izy ho varotaona dia naka ianao sosady dia fa mangalatra maka mofomamy teo sy le zazakely za nona ka nona dia nalaiko dia hoe mahatsy Jesosy mamela hafa nangalatra mofomamy ahy dia nakany entoka any mpampianatra ianao entoka any mpampianatra ianao dia tonga tao mampianatra ono fa maniny ianao ngalatra mofomamy nona dia nalaiko dia hoe Jesosy mamela hafa fa nona dia izy le mpampianatra matsy le mpivarotra otrinakay vidin'io aleo faloha dia nanohan'le mpampianatra dia izy le mpampianatra matsy le mpivarotra atomboko amin'ny fahasoavana aloha fa tsy amin'ny fahamaizana, atomboko amin'ny famindram-po fa tsy amin'ny fahamaizana. Ry havana ireo zanakitsika ireo mila fitazana, mila famindram-po, aza atao teny marary, aza atao manakina marobe ireny fa atao fitsaroana fa misy fanantenana sy famonjena omen'Andriamanitra ao ampela dia le fahasoavan'Andriamanitra izany. Fery havana sady aty ampamarana ho antsika ankehitriny. Tsy ampy mahafantatra ny antony tokony bebahana fa tena ilaina mandray fanapahan-kevitra marina raha oviana halio izany. Ny famanana riavana izao tsy fanivana ao amin'ny fiarahamonina, tsy misy fialivana ao amin'ny fiarahamonina raha tsy misy bebahana ao tokantrano. Aza miandry fiovana eo amin'ny fiarahamonina ianao raha tsy manomboka ao tokantranontsika ny fibebahana. Ary tsisy fianakaviana mirina sy fiadanana raha mbola tsy Jesosy no lohan'ny tokantrano, raha mbola tsy Jesosy ny tompon'ny tokantrano dia tsisy fianakaviana fety adana sy mirindra ao. Raha misy fahadisoana natao hoe
aza sina enatra ny bebaka raha nisy ny tsy fampiavanana na ady aza vely farana amin'ny andro sy lova izany vaande zao zany mbola mety misy olona ho tokantranao mareno zao ny anjaranao ataovy mibebaka sy miavana mpianakaviny raha lavitra ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina ny ankonana aza miandro olana vao miverina amin'ny tenin'Andriamanitra mareno zao mibebaka manaraky Andresona nataonao ankehitriny ny fotoana izao an'izao ny hoantsolo reto miafatra aleo anjavona ny fahazarana ratsy toy izay anjavona ny taranaka aleo rava ny frereiana distoerana toy izay rava ny fona kristiana ho tokantranonao aleo iova ny fomba fiainana toy izay ho very ny taranaka ho avy fa raha Jehovah manombotra andro dia miasa taona mpanao azy koa mibary fianakaviana miverena ny fiaraha-bavaka ao tokantrano miverena ny fifankatiavana sy mifandraisana madio feno fitiavana sy fahamarinana miverena ny fanabeazana kristianina ra-panahy sy fanoratena ho an'Jesosy ao amin'ny fiangonana ary miverena ho an'i Kristy ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika misavazo amen.